andro fahenina fampelezan-kevitra mitsidika ny mananjara manakara ary toliara ny kandida ajo andriany anarivelo nitokona ireo mpianatra politek ary nidina eo amin'ny are 119 ary farany miova endrika ny fitopam-kalazana ny jobily ho an'ny FJKM Tanjombato Martura Omaly manasana tompom-bavy sy tomponkolahy anaraka izany hatramin'ny farany. Good ride andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao ho an'ny fiaratsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 alina sy 1 ariary fiara vaventy manomboka amin'ny 7 alina sy 3 ariary hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Tekno Neus Center 67 hectares. Good ride mandeha am-pilaminana. Finaritra trano tomboky lasy tomboky vavy mbola miaraka aminao eto amin'ity herinandro vaovao ity manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Feno dia feno ny fandaharam-potoanan'ny kandida ajo andriany anarivelo Omaly Alahady toliara sy mananjary ary manankara no nionany tamin'ny vahoaka raha itsika avy hatrany ny famitinana. Nahazo tsodrano zokiolona vezo sasamy venansa hoenikajy eny-boninahitra hoeny-boafidy satria hoy izy izany ny hevitra entin'ny larana fahenina entin'ny kandida ajo andriany anarivelo Omaly Alahady arivo teto amin'ny jardin de la mer Toliara izay rakotr'olona tanteraka samy nanentana ny vahoaka ny Toliara hifidy ny larana fahenina ajo andriany anarivelo ny mpandrindra ny VPM MMM faritany Toliara Jean-Jacques Rabenirino nanontarian'ny fampelezan-kevitra. N'asan'isany himasoan'ny lehilahy io lafa iro avy eo dia ny famorona asa ho antsika tanora raiky zay. Magnaraka an'izay ho antsika mpianatsy mpanabe ny tegnako zao anisany hataonan'ilay matoa filoha vailohan-draharaha ny fanabeazana na ny fanabeazana fototra na ny ambaratonga faharoa io indrindra fa eny amin'ny ambaratonga ambony. Maro ny mandalo misy raiky zay nandalo leto manao an'izao hoe tahirona tegna ka zaho ahy anareo zaho manday lompo hazo andreny anarivelo tohaninareo hajo fa io hitanay io hitatsika hanavitra Madagasikara toy tandemo tsy no haratsy tandemo tsy no haratsy tsy no hazo ny fery vao koa nareo tsy mety hajo avao ny antsika laharana fahely na roa antsika. Tsy andrarakely Mbiandou ny kandida ajo andriany anarivelo. Fa hevitra maty hevitra nenteretina tsara hevitra olon-dehibe zay ihany ny fanapahan-kevitra ilatsaka filoham-pirenena tsy ahitraitra akory tsy sanatria akory nofinofy fa fiomanana anavotatsika ty firenetsika ty zay mahatonga ny fitenenana hoe nanomboka tamin'ny 7 sy 27 tany nisy kolao vaovao tonga teto amin'ny firenena tsy zany fa zay samy mpanao politika ihany manao zay ampisaraka ny samy malagasy manao zay ty ampitofisany samy malagasy mampiady manao ati-poko any samy malagasy dia zay fampisarahana amin'ny malagasy zay ihany no mahatonga tsika menakavy a tafiditra anatin'ny fahasairana an'izao tsy eketsika tsony zany fa malagasy
malagasy iray no afaka manavitra ny fireneny samy malagasy lahy samy malagasy vavy isika menakavy fa tsy azaratsarana no ny fitiavam-pahefana satria izay fitiavam-pahefana zay nambana tsika ty fireneny ty zay no mahatonga anay miteny hoe malagasy miara-miainga mitovy tsika isaka ny faritra rehetrarehetra mitovy tsika isaka ny commune rehetrarehetra mitovy tsika isaka ny tokantrano rehetrarehetra zay no afahanty fireneny ty mandroso amizay ka raha voniny nareo sa izay tsy maintsy ataotsika zy apiray malagasy afahanty fireneny ty mamandroso amizay zay ny fanofana oentiny atao amin'ny fireneny ok zay ny fampitsarana ny malagasy ok zay fanavakavana no ny fitiavana fitondrana fa ny malagasy tsy miandrana fa ny zavatra tokana dia ty fireneny ty mandroso mba ho tombotsoa tsy amenakavy rehetra taranaka fara-mandimo reto zay ny fanarahantsika zay ny tititapela fanjakana ray aman-dreny tao Manakara ny pont Manakara B ny port Manakara ary lalamby FCE izay marary ny vahoaka no atao vaindohan-draharaha ho ny candidat azo andriananarivelo nisy fotoana teto amin'ny tantaram-pirenena raha ohatra Manakara tsy teo sahira ny Madagasikara ray manontolo tamin'ny fahamatsiana solika tsy hoe rehefa vita kory ny ilana amin'ny Manakara dia avelana izy tsy azo ekeny zany tany Mananjary kosa ny alahady atoandro ihany nampatsahivy ny candidat azo andriananarivelo fa efa niporofony fa tsy andrakandrana ny fitantanana ny fireneny ny vahoaka ny masomandidy ny vahoaka ny tompony fahefana ny fidy anay ianareo dia manana didy zay manasoa anareo satria ny safidy anay ianareo anompo anareo mpitondra anompo vahoaka fa mpitondra ho tompona lavo zao no misy tety matotsika nangataka ny fahaleovatena dia satria tsy dia anompo vazaha fa tsy hoe rehefa maleo tenitsika dia andehanao mpanompo mpitondra gasindray tsy eketsika zany tsy azo averina tsony zany satria zay maneka ny firenena fanjakana natao iady ho an'ny vahoaka ary nampiseho atsika nandritra zay tantanana tamin'ny ministera ny tantanantsika zay fa azo atao tsara manatanteraka fotodrafitrasa amin'izay vola kely ampelantanana mba ho an'ny vahoaka tsy raharay avy tsy maintsy averina vahoakana namainty molaly ny tanin'ireo voanjo teo aloha ary aoka mba hisitraka ny aren'ny taniny malagasy hoy ny candidat azo andriananarivelo ary tsy maintsy atao zay anokafana an'ireny toerana sy lalanasa ahafahan'ny vahoaka miaina tsakany sedavany reny isan'izany io canal de Pangalanina io isan'izany koa fijerena ny efitrandrano maro samihafa sy mifamerenana amin'ny loniny ny tany ho an'ny vahoaka malagasy afaka nampitovy ianareo izaho rery tsy havita ny fanovana nyity fireneny ty fa raha miary atsika menakavy reo tsisy antony tsy ahafahan'ny Madagasikara miova nanamarika manokana ny candidat azo andriananarivelo ny fatongavany tao Mananjary ho tantaraiky aminareo androany satria alohan'ny niterahana 9 taona ny tenako ary alohan'ny anteraka nanao fialan-tsasatra tatiny ray aman-dreniko dia nitondra hazo anankiroa ravinala batia Mananjary mbola ao tokotanina eo dia zao ny nafampakany raha mitombo reo ravinala reo ka tsy maty mihitsy dia manana didy ianao verina any Mananjary fa izy zao ny manatsara ambony tanana Votanao président tafa verina somanjary eto Mananjary ary raha mba mandalo any tanànana ihany ianareo dia hitanareo tokotanina eo misy ravinala lava noho izay izy aloha fa za fohifohy ihany maniry eo ho souvenir de Mananjary ka dia zay no isan'ny antony lehibe niverenanay teto lehibe hoy satria ny zavatra hitatsoa tsy maintsy isorana ary ny firenenana ahitana tombotsoa sy na lehibe ny tena tsy maintsy karakaraina hatrany hatrany dia namerimberina fotoatin'ny fandaharan'asa ny momba ny maharary ny vahoaka malagasy ny candidat azo andriananarivelo tsy andoavam-bola ny fampianarana ho fanina sy homena asiny ary raisina ho mpiasa-panjakana raikitra ireo mpampianatra firamina
hojerena ny fandriampahalemana ary hatsaraina ny fandrarahana ahafahana mamorona asa. Pejy hafa kosa indray omaly tamin'ny valora alina tamin'ny faritra sasany teto Andrainivohitra fa indrindra tamin'ny faritra hafa toy ny tany Ambatondrazaka nisy tranga hafahafa teny toy ny kitana na rahona mazava boribory teny amin'ny abakabaka tsy fantatra mazava ny momba io tranga io samy manana fitantarany olona izay nanontaniana arahitsika ao anatin'ny fampalalam-baovao lehibe raha hariva ny toyan'izay. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray androany 3 septambra no fepitaona farany nomen'ireo mpianatra politeknika ny tompona andraikitra ahamaly ny etaetany nanao ny fihetsiketsehana teny amin'ny esplanade Ankatso androany maraina ny findra teny amin'ny fiantsonany zotra 7 ity fihetsiketsehana ity rehefa nesorina teo amin'ny esplanade ny mpitokona eny an-toerana ny mpanao gazety Ilta Asinjo inona no azonao lazaina amin'izany fihetsiketsehana izany. Tatanareo any amin'ny station Nicole TV sy Nicole San maname anay ny fitenenana amin'izao atoandro izao dia migrety eto amin'ny farany taxibe makany mampianakasy 67 hectares zany hoe amin'ny arean'ny 119 akasy ireo mpianatra marobe avany voro sy ireo mpianatra Vatoakasy ihany koa ao amin'ny lettre sy science no migrety amin'izao fotoana izao ny fangatan'izy ireo moa dia araky ny efa nivisika ihany tamin'ny herinandro iny dia ny fangatana ny fandoavana ny fampianaran'izy ireo telovolana miampy ny kojakoja izay mbola tsy voarain'izy ireo amin'izao fotoana izao arak'izany dia milaza ireo mpianatra ireo fa efa roso sy fitonany izay nataon'izy ireo sy ampiton'ny araty voaray izay vola fampianarana telovolana sy kojakoja izay ao anatin'izay moa dia nisy ny fifamadina tamin'ireo taxibe izay mampiasa ny vosa sy ety akasesikany fa nikitarainan'ireo taxibe ireo dia hoe tokony natao any anatin'ny campus université ny fifampirarahana amin'ny resaka vonjy fa avela malalaka kosa izy ireo hiasa satria tsy madio fiasan'izy ireo rehefa mivoaka ivelan'ny université toizao ny mpanao grevy dia izay no no azona mpitaina dia tsy Ankatso amin'izao atoandro izao tainareo Misaotranao Ilta ny toyan'izay fitokonan'izay dia mbola hoarahinao ao anatin'ny fampalalam-baovao lehibe raha hariva ihany koa. Pejy hafa kosa indray anarana tsy fahita andavanandro anaran'ireo mpanao baolina ireo olo-malaza amin'ny fitantara mitohy ireo mpihira mivoaka amin'ny faninanana samihafa saika ireny no lasa fanampina anaran'ireo zaza teraka ankehitriny tsy hita intsony ireo anarana tena malagasy toy ny hoe Naivo sy ny hoe Soa fa efa fanao tao aorian'ny fanjanahantany ka hatramin'ny ankehitriny tsy niova fa mbola fanao ny manambatra ny anarana gasy sy ny anarana vahiny. Tsy tao amin'ny kopina terany intsony ny fanampina anarana tena malagasy tahaka ny hoe Bakolina Saondra, Soa, Bema, Kotsy ny sisa amin'izao fotoana izao. Miankina amin'ny ray aman-dreny ny anaran'ny zazaterany. Miovaova araky ny tranga eo amin'ny fiainana, fitiavana manokana ny anarany na koa amin'ireny oroana tsara na tantara mitohy amin'ny fahitalavitra ireny. Tsy mahasarika n'ireny mpianakaviana sendranay ireo anarana malaza taloha ireny. Ireo anarana malagasy atambatra ny vazaha no tena manintona azy ireny. Satria ny dada vazaha moa za gasy. Donc du coup safidy zay mixena le anarana. Ny anaran'ny dadany zao hoe Laurent dia Laura le anarana vazaha. Dia sinon ny anarana gasy Fitiana. Iny ndray tsy nisy hoe inona tsy nisy hoe liana hoe critère spécial fa juste hoe zay ny tianay dia Fitiana. Zay no mba eritreritra Valsoa Erika ny anarany dia Erika no navantananay. Raha misy ireo manaraka ny toetrandro eo amin'ny safidiny anarana dia mbola misy ihany koa ireo izay mijery ny dady naterahany zanany. Ankoatra izay dia efa fantatra ny fakany izany ao anaty baiboly raha ny dikany anarana mihitsy no mahaliana n'ireo reny mpianakaviana. Jusqu'à 15 jours teraka dia zay novako azy hoe Marie Ange. Zay aloha tsy necessaire.
satria nao dia famia nefa le anarana gasy dia izay nanaovako azy tsy vazaha izy fa ao anaty baiboly dia misy an'izay dia izay fa gasy zay mahera eritreritra izay aloha ohatra hoe izay hita tao anatin'le baiboly dia izay no ataoko. Ny anahy zao nakambanay foana hoe sady misy teny gasy teny misy teny frantsay le anaran'ilay zaza zany fanampany hoe mba mifangaro ny anaran'ilay zaza zany sao dia mba misy ilany azy ny renany hoe mba misy anarana teny frantsay kely. Hoe Morgane zao miresaka hoe fitiavana tena fitiavana be dia le Graciane fahasoavan'Andriamanitra izay no atao safidianana ny prénom. Ho an'ny tompony andraikitra eo anivon'ny boriboritany voalohany indray dia miisa 30 eo ny kopia raisin'izy ireo isan'andro. Ahitan'izy ireo karazana anarana tokoa izany fa ny anarana malagasy no tena mahaliana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Natura zao zany tena be dia be dia nomenjanahary valimbavaka izay zao zany amin'ny teny gasy. Ny amin'ny anarana vahiny indray Maya, anarana mpanao baolina reny Ronaldo. Amin'izao fotoana aloha zany ny anarana gasy tena be dia be. Gasy tena be dia be vahiny misy ihany zany fa raha pitaina dia gasy tena be dia be izao. Ary misy mbola manao an'ilay anarana ohatra soa be maiko tsisy tsona fa tena anarana hafa misy manao tena anarana hafa tsy fahita davanandro ary. Ho antsika malagasy indrindra teo amin'ny tolo natao ahatsara vitana ny anarana amin'ny ankabehany. Miendrika firarin-tsoa izany tsy vitsy ihany koa nefa no manaraka ny andro na ny toerana naterahany toy ny hoe alatsinainy, talata, alakamisy, zoma hatramin'ny lahady. Mbola misy anarana tsy ampozina lavitra ihany koa ny any ambanivohitra amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafin'ny finoana kosa indray miova endrika ny fomba fankalazana ny fotoan-jaobily, azakazaka liturjika, fotoam-pivavahana hafakely no niarahana tamin'ny mpino tao amin'ny FJKM Tanjombato Martiora omaly izay tafiditra indrindra ao anatin'ny taon-jaobily fa 50 taona ny fiangonana. Fanadiadiana. Toy ny sakalahady ny fotoam-pivavahana natrehan'ny mpino kristiana teto amin'ny FJKM Tanjombato Martiora omaly alahady. Fomba fiakanjo fanaovana fanatanjahantena no nitoviny rehetra niatrika amin'ny fotoam-pivavahana maraina. Nitota amin'ny hazakazaka izay entina hitazana ny lafiny arabatana ho an'ny mpino izany. Ny zavatra nataondroany zany dia nampiarahana zavatra anankiroa. Natsina ny anarana hoe hetsika liturjika na hazakazaka liturjika. Dia miditra amin'ny valo dia nanomboka tamin'ny fampivavahana dia ilay liturjika. Dia avy eo nitohizana hazakazaka eto amin'ny kianja misy an'ity Boscoro eto amin'ny Foleloti. Dia nizahatra ankendrena zany dia ao anatin'ny ezaka 20 taona ny fiangonana entina maneho fa ny vatana ihany koa dia noharian'Andriamanitra ilaina ho salama hoentina manompo asa fiarahana miombana amin'ny fiangonana manontolo. Nanivatsivany Jean Forelo mirefy 702 metatra ny lalana nodiavin'ireo mpifaninana ao anatin'ny sokatsitaona lehibe sy tanora ary 700 metatra ho an'ny ankizy. Ny laminy izany na teo amin'ny fitandrona filaminana na teo amin'ny vonjitaitra nanaraka hatramin'ny farany ireo mpifaninana. Nanomanana anazy efa tany janoary ny fandaminana rehetra angambany vitanareo fa niezaka nanao izay mba atomombana anazy ny mpikarakara ny teo ny mpitandrona filaminana eo ny Croix Rouge dia eo ihany koa ny autorisation rehetrarehetra izay amin'ny lalana tokony naleha tsy nisy ny olana soran'Andriamanitra fa tsy nisy alohan'ny torana fa nisy ny reraka dia mialan-darana. Ny ohatran'ny eritreretina ny mpandray anjara satria nahita teo amin'ny 2 mahery izay androany raha ny eritreretina hoe eo amin'ny 1,000 na 200 efa 2,000 efa betsaka. Navitrika ny rehetra hatramin'ny faran'izay zandriny indrindra nareo izay heverina fa efa zokonjokony. Na nisy na tsisy fanomanana manokana nataon'ireo mpandray anjara tamin'ity hetsika hazakazaka liturjika ity samy nahazo ny anjara ny rehetra. Tsy mbola nisy famanana misy aloha manokana fa tonga dia nikatoka tamin'io. Izany hoe taloha mba zatananao sport ihany. Mafy lolo izy tao arakaraka ny kotsana ihany dia vita ao. Efa nisy 2 volana ny manana azy ity. 30 zany izay nandray anjara ny lehilahy misy vehivavy. 70 taona ny zokony indrindra tamin'ireo 2,000 mahery nandray anjara ary 10 taona ny zandriny indrindra. Taoriany hazakazaka dia nozaraina medaly fahatsiarovana 50 taona ny fiangonana ireo nisongadina rehetra.
eo amin'ny pejy hafa kosa indray mitombo isa ireo karazana fiara miditra eto Madagasikara tsy an'ny fiara europeana irery-intsony ny ampahany betsaka amin'ny tsena raha toa ka izany no zava-nisy 10 taona lasa izay. Mafy ny faninanana eo amin'ny mpivarotra fiara vaovao, miova ihany koa ny fankafizan'ny karazam-pitaterana samihafa ankehitriny. Tsy ny fiara irery-intsony no mahasarika ny mpanjifa fa ny moto sy ny quad, ny karazana fitaovana mahery vaika sy matanjaka. Mba ahafahana miatrika ny faninanana, mikarakara ny antsoina hoe Happy Jacks Day ny orinasa Jack Motors amin'ny zoma 4 oktobra ho avy izao, izay atao eny amin'ny Foibeny eny Alarby, fanampanazavana. Ny anton'izao fionana zao zany dia fampahafantarana fa isy ny Happy Jack Days, izay ny fiantsoana azy izay manomboka amin'ny 4 volana oktobra mandritra ny 4 andro izy io, dia fampahafantarana zany ny vokatra fiarakodia Jack, mitondra ny anarany hoe Jack zany izay efa fantatra ny be sy ny maro satria efa nanomboka tamin'ny taona 7 no nisiany ny Jack teto Madagasikara, dia amin'izao fotoana izao zany dia voaseho izy ary anaovanay fiainam-bidy goavana mandritra ny 4 andro io. Ankoatran'izay dia isy ihany koa ny fanaovana essai, ahafahana manao essai ny fiarakodia raha misy tianao zany dia manao essai ianao, dia misy ny animation isan-karazany. Dia mbola misaotra anao tompoky lahy sy tompoky vavy niaraka taminay hatramin'ny farany, manome fotoananao amin'ny rapiso indray. Veloma tompoko.